ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. Raharaha andramena, volamena sy afera samihafa, raharaha mahavoaroroy ny filoham-pirenena na filoham-panjakana teo aloha nefa tao takona trano izany. Haute Cour de Justice andrasana ny fananganana ity fitsarana manokana ny tsara filoham-panjakana ity. Famatsim-bola ho an'ireo orinasa madinika eo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna, vahaolana hampiaina ny tany malagasy mivelona amin'ny sehatra io sy hamerenana ireo orinasa ireo eo amin'ny sehatra ny ara-dalàna. Fisolokiana, lehilahy iray no voasambotra ny mpitandro filaminana. Vola mahatratra amin'ny 9 hetsy ariary farafahakeliny no takiny anaovana passeport amin'ny ambassade de France. Ary farany, tanora pakistanais miisa 7 sy 2 alina mahery no nambabo ny fon'ny ekipan'ny Guinness na vitany sainam-pirenena lehibe indrindra izy ireo, io indray no entina aminao anio. Ny andindininy avy hatrany. Mila miendram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiarina ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola mizana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-paona ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantary fa mahazo fiahina ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindram-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara, findramam-bola tsara lanja, fiahina ny ankohona. Tanàna madio ny tanitsika toko lasy toko vavy. Ny toky fitaka fa ny atao no hita. Mila teti-bola sy pakady mifanitsy amin'ny filanimponina ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana. Raha fanjakana mavoty manao asa soa. Sangatsika ireo foto-drafitrasa izay mamaly ny filanimponina amin'ny rano fisotro madio sy ny fanadiovana. Ny toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ny isam-batan'olona. Raha fanjakana mavoty manao asa soa. Vous êtes à la recherche d'une formation en coiffure et d'esthétique? Vous souhaitez intégrer une école reconnue dans la profession? Excellence Beauté, créée et dirigée par Malalati. Formation assurée par une équipe de professeurs qualifiés, tant que pour la théorie que pour la pratique. Excellence Beauté, votre formation, une valeur sûre. Formula, nif salama sy madio. Hatramin'izay nampiasaiko savony Lark, malefaka tsara ny hoditra. Savon de toilette Lark, manitra. 208 475 000 FMG ny tiradira-ny Kente Plus ny alatsinainy 7 febroary izao. Kente Plus ilay mitady soavaly 5 tonga voalohany. Ararao tiara fa 208 475 000 FMG ny tiradira-ny Kente Plus ny alatsinainy 7 febroary izao. PMU Volabe. Faly zaza rehefa manao course-suivi satria maina lalandava na mandritry ny alina azy. Course-suivi. Dia manatra ny arahaba indray tompo-kilasy tompovavy amin'ity hariva ity tonga ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM ianao amin'izao fotoana izao asainam-panajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Saika ny tontolo ara-politika aloha hatreto aloha tena ivoan'ny vaovao amin'izao fotoana izao. Izay ihany koa no etsika hanombohana ny fotoana amin'ity hariva ity andrasana maika ny fananganana ny Haute Cour de Justice afahana mitondra ny raharaha izay mahavoaroroy an'ireo filoham-pirenena na ihany koa filoham-panjakana teo aloha
eo anivon'ny fitsarana saika ny fisian'ny fitsarana manokana afaka mitsara ny filoam-pirenena io mantsy no mahamevana ny taondasa tsy tsaroana sy ny fanapara-pahefana teto Madagasikara hatramin'izay saika io no ambetindresaky ny maro eo anivon'ny fiarahamonina taoriana ny valandresaka nataon'ny filohan'ny tetezamita teo aloha omaly izay ny andrasana ihany koa ny fanazavana avy aminy momba ny ireo raharan'andramena sy volamera ary ireo raha samihafa nalaza nandritra ny tetezamita fanadadiana. No heveriny maro fa isan'ny isongadina ny tatitra momba ny zavabita na ny ampamoaka momba ny izay mety ho sakana nampitarazoka ny tetezamita nandritra ny valandresaka voalohany nataony ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andra Rajoelina. Rehefa narahana nefa ny tenin'ny tipitarika ny mamparan-kehitriny ity lasa famakina ady sy fanenjehana ny filoam-pirenena voafidim-bahoaka sy ireo nampitovy fomba fijery tamin'ny era Rajoelina mba hoety mampandrosa ny firenena no zava-nitranga tao. Niseho mpanome lesona ho an'ny mpanao politika malagasy ny filoha Andra Rajoelina rehefa tena dinina nefa niankina taminy sy ireo politisianina mpitarika movansa ny fitarazoan'ny krizy sy ny tetezamita ho 5 taona tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra mandroso miemitra ka nampiemitra inefatra miantaona ny fifidianana filoam-pirenena. Isan'ny nisongadina ihany koa omaly tamin'ny fanazavana nentin'ny filoha Andra Rajoelina fa tsy hanaiky ny fifanarahana momba ny fanendrenan'ny Prime Ministra fa tsy maintsy izy ireo no anolotra izany izay midika ankolaka hoe tsy manan-tsafidy ny filoam-pirenena fa tsy maintsy manaiky izay anarana atolotra izy ireo. Tsarona nefa fa taorian'ny dinika tany Maputo sy Addis Abeba nanaiky ny nampidirana andry Iveme sy Rivivato avy amin'ny mpanohitra ho ao anatin'ny fitondrana i Andra Rajoelina izay filoha tsy voafidim-bahoaka ary nambara fa noho ny tombotsoam-pirenena no nanaovana izany tamin'izany fotoana. Ankehitriny kosa rehefa misy ireo antoko maro izay mivondrona hanohana ny filoha voafidim-bahoaka na inona tsy fitovikevitra na inona dia ambara fa mpamadika sy mitsipadolaka ny tana. Izany hoe ireo nanohana tsy nisy fepetra ny tetezamita ihany ve no ambaran'ny filoha Rajoelina fa titan'ny razana fa ireo manohana sy mampitovy hevitra mpandrosoanan'ny Madagasikara no ambarany fa mpamadika sy fahavalon'ny tany-razana satria tsy miaraka amin'ny mapara. Nanterina hatrany nefa fa tokony havadika ao arena ny tsy fitovikevitra ary tokony ahirahina ao anatin'ny fahasamihafana ireo mpanao politika. Na tiana na tsy tiana aloha tsy andrematoa hery Rajaonarimampianina amin'ny maha olo-pirenena azy na amin'ny maha minisitra teo aloha azy na amin'ny maha kandida filoha-pirenena teo aloha azy no mila toanana fa andrematoa hery Rajaonarimampianina amin'ny maha filohampirenena azy sy filohan'ny malagasy rehetra azy. Mipetraka ary fanontaniana, tena fitiavan-tany-razana marina ve sa fikatsahana hatrany andambilambo ny saim-bahoaka mba hifehezana ny fitondram-panjakana amin'ny ambaratonga rehetra? Tsapa fa raha vao misafidy ny lalana ahafahany miasa ho an'ny vahoaka ny filoha-pirenena dia finganina ary mbola misy ny tia ametraka fitondrana tsy refesy mandidy sy olotokana tompon'ny fahefana rehetra tahaka izay nitranga tao anatin'ny 5 taona ny tetezamita. Tsarona tokoa ny nanjo ny Prime Ministra Monja Roindefo izay Prime Ministra niaraka teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey nitady ny fanovana nefa notsipahana ambavafo noho ny resaka seza sy ny fipetrahany eo amin'ny toeran'ny filohan'ny tetezamita. Ireny ihany koa ny Prime Ministra Mangalaza Eugène izay nekena tany Maputo fa ho Prime Ministra ny tetezamita iombonana nefa nolavina rehefa tonga teto Madagasikara. Eo ihany koa ireo ministra sy Prime Ministra lefitra izay niezaka nanitsy ny fomba hitantanana sy ny fitondrana ny firenena avy ao anatin'ny fitondrana nolazaina fa mpamadika ihany koa. Mampametra-panontaniana avokoa izany rehetra izany hoe ireo tompona andraikitra maro samihafa ireo ve no adala daholo sa ny filoha Rajoelina no manana olana. Ny Prime Ministra Camille Vital izay natsangana ho fahavalo ka niaran'ireny tery vaimanta sy tsindry samihafa ireny nandritra ny fampielezan-kevitra ary farany teo ny Prime Ministra Omer Berizik izay lohabolana mihitsy fa fehezin'olotokana matetika ny fahefana nandritra ny naha Prime Ministra azy ka nahatonga azy hanontany ny HCC mba tsy ho voa tahaka izany ny Prime Ministra manaraka eo. Mangina izany ireo lehiben'ny faritra samihafa nesorina fa hoe nanao fahadosoana tsy voapirofo hatramin'izao. Haikady politika no antony nanesorana azy, profon'izany no lasa mpanao fampielezan-kevitra imasom-bahoaka ary nomelohy ny CES ny lehiben'ny faritra sasany nasolo azy ireo. Tsy ilazaina intsony moa ny resaka haino manjery. Tsarona ary fantatra tsara fa ny Ravinala no lasa onjam-peo sy fahitalavitra viva taty aoriana. Ary Antananarivo no nahazahoana alalana andefasana izany. Terena fotsiny andeha manerana ny Madagasikara nefa io onjam-peo sy fahitalavitra io amin'izao fotoana izao na dia voararan'ny lalàna tanteraka azy izany. Nefa ny onjam-peo Cool TV sy ny Cool FM izay miezaka ny milaza mahitsy ny zava-miseho no katsaina akatona amin'ny fomba rehetra.
Akoatran'izay moa ary mahavariana ankehitriny ny dina ny onjam-peo Free FM tamin'ny fotoanandrony izay nitondrany fanakianana mivantana ny fitondrana tetezamita fa ankehitriny kosa dia nosokafana tampoka teo nefa ny onjam-peo hafa tahaka ny radio fahazavana sy ny namany izay voalaza fa tsy nanara-dalàna ihany koa tamin'izany fotoana izany mbola mihidy. Iza izany no mikatsaka ny feny fahefana rehetra eto Madagasikara ankehitriny. Mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ve izany? Tombontsoam-pirenena ve izany sa tombontsoany iza marina? Favaky kosa ny ady eo amin'ny filoham-pirenena ankehitriny sy André Rajoelina nabaribariny ity farany moa izany omaly nandritra ny fampetsony ny mpanao gazety dia tsy hanosy. Nambaran'ny filoha teo aloha ihany koa fa tsy nanaiky ny atolotra praiministra ny tenany noho ny fisiny ny tsy fifankazahoana. Fanadihadiana mahakasika izay. Raha nambaran'ny filohan'ny tetezamita teo aloha André Rajoelina dia noho ny fihetsika asehon'ny filoha amin'izao fotoana no maneho ny tsy fifankazahoana eo amin'ny rotota. Profon'izany hoe ity farany ny fanohanana izay nataon'ny mapara ary taty aoriana kosa dia nitsangana indray ny HVM izay tsy nifanarahana tany am-boalohany. Amin'izao fotoana kosa dia ny hery avy any ivelany no mibaiko eto Madagasikara ka tsy azo ekena intsony raha ny fanazavana no meny ny mpitarika ny mapara sy ny TGV ity. Na dia misy aza nefa ny disadisa ireo dia nilazy i André Rajoelina fa tsy haka-fahavalo ny filoha ankehitriny sy ny HVM. Noho ireo antony maro ireo dia tsy nisafidy ny anao praiministra ny tenany raha ny fanazavana azo hatrany ary efa omaly no saika nanaterina intota taratasy mirakitra ny anaran'ny praiministra saingy niemitra tamin'ny ora farany i André Rajoelina. Tsy mety amin'ny André Rajoelina mifampitsara vela tsy. Zany ny antony tsy anaovako praiministra. Zany ny antony tsy andraisako andraikitra ao anatin'ny gouvernemanta izay hipetraka eo. Satria tsy mety amiko izany trangan-javatra rehetrarehetra eto amin'ny firenena izany. Laza ny namana teo inona zavatra ny tranga, zay ny zavatra ny tranga. Inona zavatra niseho ary nilaza tamin'ny filoha. Ny zavatra sy ny fihetsika ataonareo io amotika, animba ary andrava n'ity fitondrana ity. Mba alany nanino, alaliny kely, tsy reto olo reto, tsy André Rajoelina, mihitsy ny eritreritra na dia ray segonda azy, ny aka-fahavana anyhera Rajoelinampiany. Fa kosa, ny fihetsika misy, ny zavatra mitranga, aseho any anan-kilany dia efa maka fahavalo tanteraka any André Rajoelina sy ny mpiaradia. Nitondra fanakianana mikasika ny hery eo ampelantanan'ny filoha ankehitriny ihany koa ny filombon'nahitry ny mapara ity izay nambarany fa vitsy anisy izy ireo. Porofon'izany ny nazony ny mapara ny medaly volamena maro teny amin'ny anteny meram-pirenena tamin'ny fifidianana izay natao. Saika tsy nanambara mazava ny toerana raisiny izy ireo ankehitriny dia ny lafy ny fanoherana izany eo amin'ny fitondrana. Valy teny tsotra no azy mikasika izany dia izy ireo no toerina amin'izao fotoana ary tsy hitady ny toerana ny mpanohatra ihany koa. Zana hoe anohatra fa iza ny manohatra ankehitriny. Ny maparany ny toeriny, ny maparany ny wahilike, ny maparany ny dakane. Tsy mahafinaritra ny mapara mihitsy. No mandeha mijery hoe ianao indray no manambitamby ary amin'ny olona le lokalokana nanopa. Sazy indray ve fanaovana politika andao samy anopa dolo dia aveo atsoina zany. Zay ve zany ny fomba fanaovana politika vaovao ty napetraka. Hoe zay manohatra indray zany ny lasa mahazo vahana. Ka ny zavatra tiako lazaina dia zao. Tsy ny mapara mihitsy no hitady ny toeran'ny mpanohatra ao anatin'izany fitondrana. Nanamafy hatrany i André Rajoelina fa tsy mitady seza ny tenany, saingy ilaina kosa ny fifampiresahana noho ny tombontsoan'ny firenena. Ankilany dia nomafisy ny filohan'ny mapara fa eo ampamola volana ny anarany izay andrafitra ny gouvernemanta izy ireo amin'izao fotoana izay zon'izy ireo tanteraka izany araka ny fitondrana republikanina. Fa mandona kosa ny valandresaka izay nataon'ny André Rajoelina omaly dia maro tamin'ireo mpanao politika no nilaobava ka nanambara fa efa anatin'ny fitondrana manaraka ny lalam-panorenana ny Madagasikara ankehitriny ka tsy tokony isiana intsony na ihany koa korotany na intsony i Madagasikara. Izy kosa no nilaza fa toetra izay efa fanaon'ny filohan'ny tetezamita ny mifandray sy mifandrafy ihany koa amin'ireo mpiara-miasa aminy. Fanadihadiana. Manana ny fahaizany hery Rajoelinaromampianina manoloana ny toedra raha-pirenena ka na dia misy aza ny olona izay mandrabiraby dia ny fampandrosoana ny tanjony.
noho ny zava-misy omaly dia nilaza ny lehibe ny faritra tao avakana karatra teo aloha fa tsy misy lanja ny filoha ary tsy tokony fidy isika raha ny terezamita no tianao averina raha ny fandrenesana ny resaky Andry Rajoelina omaly. Noho izany tokony hiverina olon-tsotra aloha ity farany ary mitazana ka manakina raha toka misy tsy mety ataony ny filoham-pirenena. Raha ny fijereny reny inge dia nisy toerany reny alahilina toerana ny tena antony ireny ary raha ny fijeriko raha iza tsy dia ilaina akory maro ny olana raha tao Antsirabe fa tsy mba nanao conférence de presse zany fa nijery fotsiny dia tokony izay koa mba engaviana ny filohan'ny tetezamita aleo mijery dia manitsy ny zavatra raha misy tsy mety ataon'ny filoha raha hitanao aloha izy anao. Ho an'ny Ankolafy Ravalomanana izay nanatanteraka hetsika famparabana tetsy amin'ny Magaro dia nilaza izy ireo fa misy ny olona izay mitady hanimba ny firenena ankehitriny. Maleo tena ary manana ny heviny Era Rajoelina mahafiloha lany bahoaka azy. Noho izany tsy tokony hisy intsony ny resabe fa ny fampandrosoana sy izay olona vonona anao izany no laharam-pahamehana ankehitriny. Dia ho anay Ankolafy Ravalomanana dia ny filoha Era Rajoelina filohan'ny Repoblika. Efa nanao ny ezaka rehetra zay ary matoky tanteraka zay fa maro anisa ireo député manolotra ny prime ministre toananay hiara hiasa amin'ny filoha Era Rajoelina. Tsy atao asina polémika na asina fifandirana maro zany. Ho an'i Julien Razafimanazato indray dia nilaza fa tsy tokony hisy ny tsy fifankazahoana eo amin'ny filoham-pirenena ankehitriny sy Andry Rajoelina. Noho izany dia tokony avela hiasa malalaka ny filoha. Ny ray filoha, ny ray ministra ny fitantanam-bola fankalala tsara zany. Ka ny fomba fiteny hoa mety misy karazana hoe tsy fankazahoan-kevitra amin'ny zavatra kely. Tsy adidin'ny filoha Era Rajoelina raha misy ny vondron-kery hafa evelany tao amin'ny fianakaviana politika izay nisy azy. Ilaza hoe zahay dia hitondro anjara-blika hifagnome tanana. Zara ny arahana misy zany. Tsy misy filoha eto Madagasikara ka ilaza hoe za tsy maneky toananao tsy hanao an'izany. Hatreto aloha zany dia mbola mandeha ny resabe mahakasika ny valandresaka nataony Andry Rajoelina sy ny fanolorana prime ministre. Misy amin'ireo vondrona politika maro aza no milaza fa ho tombontsoan'ny firenena dia tokony samy hanolotra anarana ireo vondrona maro anisa eny anivony anteny meram-pirenena mba hipetrahany ny tena demokrasia. Ary afaka isafidy malalaka ihany koa ny filoha izay ho mpiara-miasa aminy. Andro hamono fantatra fa natao siny ny anarana izay ho atolotry ny mampara ny filoha Hery Rajoelina eo amin'izay toerany prime ministre izay. Afa makasika izay vaovao politika izay ihany nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety omaly tetsy Mazorivo vao resaky ny prime ministre ihany koa ny resaka andramena tokony tsisy ny fitsitsiana ireo mahavanina anifamongorana ny harem-pirenena hoe ity prime ministre ny tetezamita ity izay sady ny adidy ihany koa ny ministerany ala fanadidina miaraka amin'ny Hilda Asnjo. Aferan'ny Bois de Rose isandreo eloka nandoto ny endriky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izany ary ny lokalokan'ny fitondrana tetezamita ny amongorana azy. Tsy vita ny fanampy tamin'iny lafininy ary betsaka ny trafika nandeha nandritra ny 5 taona. Fantatrareo ihany ny zavanisy efa nilazaiko izay zavatra zay ny fitondrana nandritra ny tetezamita mihitsy no sarotra ny adivana tamin'ny izay fitrandrana sy fanondrana tsokosoko ny harem-pirenena izay. Taorin'ny fanambarana izay niendrika fiantsina ady tamin'ireo mpanao aferan'ny Bois de Rose ireo efa maro ny ezaka nataon'ny gouvernemanta ary mandeha any avaratry ny nosy any amin'izao fotoana izao ny fisafona ny morontsiraka efa nisy ihany koa ny vokatra azo tsapaitanana manoloana izay ady izay. Mba fa mandeha eran'ny ala voaharo ny miaramila sy ny zandary ka dia efa manomboka miala any amin'ireny toerana voaharo reny ireo mpanapaka Bois de Rose. Manarakarak'izay ny mpividy azy aty satria ireny ny tena loha be nio fitrandrana sy fanondranana tsokosoko anio harem-pirenena io anio azo sarobidy io dia efa misy fanapahan-kevitra natao ny sambo tendromaso nanomboka tamin'ny herinandro teo dia efa tonga any amin'ny faritra Tsinanana iny mizohy ny eo anelanelan'ny Voemara zany ka atratia Tamatavy. Efa nisy sambo tratra
nahitana bolabolan'andramena miisa 770 io sambo io ary efa nalefa ny toamasina akoatr'izay sambo iray hafa ihany koa no tratehaka tany Zanzibar nitondra andramena veto Madagasikara ihany koa io sambo io saingy mbola tsy vita hatreto ny fanisana vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny banky iraisam-pirenena no nahatratrarana io sambo tany Zanzibar io satria efa misy ny fanaraha-maso amin'ny alalan'ny zanabolana ireo fivezivezen'ny sambo eto amintsika tany Morondava ihany koa ny alakamisy lasa teo dia mbola nahitana botry telo hafa ny tatitra Bois de Rose mikasika ny fanenjehana ireo atidomikotrika ny trafika dia nanazava ny Prime Ministre. Ary ny fanadihadiana amin'izao fotoana zao dia mitohy tsy mijanona mihitsy ka everiko fa hiafara amin'ny fisamborana an'izy ireo. Efa misy voasambotra reo olona reo fa votsorana aingana loatra. Ka amin'izao fotoana zao zany ny fanarana moa dia izay samy mandray ny andraiky ny rehetrarehetra zareo amin'ny fitsarana zany afa nahazo baiko entitra tena entitra mihitsy hoe tsy hamoaka ireny olona voaroaroy amin'ity raharahany andramena ity. Raha tsy ahivina, roa taona an-tranomaizina miampy fandoavana lamanjy avo roeny amin'ny vidin'ny andramena tratehaka no sazy voalazan'ny lalàna ho an'ny olona tratra manapaka, mitatitra ary manondrana ny andramena. Fa iverenantsika kely ny lafin'ny politika dia tetan'ny vahoaka ny hoe isy fahasamy hafankevitra ao amin'ny antenimieram-pirenena saingy miverina indray moa ny fanjakana ny Antokoray ho nivony ity androm-panjakana ity raha ny faneho-kevitra nataon'ny solomavim-bahoaka Andrianarivo ary Mampianina malona ny faharesen'ny vovonana maro manohana ny filoha ankehitriny nandritra ny fifidianana ny kestera voalohany sy faharoa maly dia nambarany solomavim-bahoaka tsy miankina raha tefindrazana jery fa tokony vondrona izy ireo atao amin'izany fanolorana kandida izany fanampy panazavana. Tokony ho izy ny plateforme tokony manana kandida anankiray. Raha hitatsika tamin'ilay kestera teo mbola roa foana ihany ny kandidan'ny plateforme. Raha nafanampiana ohatra le vato azon'le kandida anankiroa izay samy membre ny plateforme izy anankiroa reo dia nahazo 370. Na lasa ny mampara daholo ny toerana rehetrarehetra ao amin'ny antenimera mampiverina indray zany lalatokana ohatran'ny nahazatra hatramin'izay rehefa io efa nanomboka tamin'izany PSD zany io nefa hoe raha vao PSD ny dia PSD daholo dia raha vao arema dia arema daholo ny rehetrarehetra dia izao indray zany mampara daholo indray ny rehetrarehetra dia rehefa aveo lasa mamono tsikelikely ny atao hoe fahalalana amin'ny teny. Fa eo amin'ny lafin'ny ara-toekarena kosa indray dia ny ena ny tahan'ny fitadiavana asa voaisa sy voatana antsoratra eny anivo ny isam-pandrarano sahana ny asa ho an'ny taona 2024 raha oharina ny taona teo aloha. Nahitana fiakarany 770 faingo 7 isanjato kosa ny tahan'ireo olona tsy nandalo afa-tsy ny ambaratonga fototra nitady asa ary aotra faingo enina izany ho an'ny vehivavy izay nandihy ny ambaratonga ambony fanadihadiana. Ny volana Oktobra 2024 tafakatra hatramin'ny 710 sy 10 ny isan'ny olona nitady asa. Izany dia ny fanandrify tamin'ny tsena be ny asa no karakaran'ny fitoerana iray mpanome asa eto Andrenivohitra taorianan'io. Ny ena ary tafidina hatramin'ny 720 sy 300 ny isan'ny mpitady asa ho an'ny volana Desambra 2024. Tsy niotra ny 700 intsony zany nandritra ny taona 2024 tafalatsaka hatramin'ny latsaky ny 4,3 arak'izany ny tahan'ny mpitady asa ho an'ny taona 2024 raha miohatra amin'ny taona 2024. Mikasika ny faripahaizan'ireo mpitady asa ambany ny isan'ny olona tsy manana diploma mitady asa 570 zany ny taona 2024 na dia izany aza nahitana fiakarany 4,7 izany ta izany satria nisy ny fangatahana asa 3,7 voatana antsoratra ho an'ny taona 2024. Ireo manana diploma ambony hatrany no mitana ny laharana voalohany amin'ny isan'ny mpitady asa satria mahatratra 2,710 zany ny taona 2024 ary ny ena iray monja ho an'ny taona 2024. Ho an'izay nahavita ny ambaratonga ambony izay hatrany, betsaka kokoa ny isan'ny vehivavy mitady asa noho ny lehilahy. Manamarina izany ny tarehy marika satria vehivavy 7,710 no nandefa fangatahana ho an'ny taona 2024 ary 12,710 zany ho an'ny taona 2024. Tato anatin'ny 3 taona moa dia malagasy mahery ny 3,3 sy 3 alina sy 3 tsy novery asa noho ny krizy nisy teto amin'ny firenena
mirona amin'ny varotra ny ankamaroan'izy ireo io sehatra io moa izay mandray anjara hatramin'ny 720 isanjato ny vola miditra eo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna eto Madagasikara raha ny salanisa navoaka ny fitoerana nasionaly misana ny antotanisa na ny stat any taona 2024 mifarana ankehitriny ny krizy efa misy ihany koa ny vahaolana ampianana ny tany malagasy mivelona amin'io sehatra io fanadihadiana trano no arantsika. 700 ny vola mihodina eto Madagasikara no anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna nahitana fiakarany 20% raha mitaha amin'ny taona 2024. Mamela fianakaviana tapitrisana anefa io sehatra io mandray anjara hatramin'ny 420% ny arikarena fahobera ny salanisa navoaka ny Instat ny taona 2024. Akoatra ny fivarotana an-dalambe, ny fananganana toeram-pivarotana madinika, ny 720 ny sehatra tsy ara-dalàna. Amin'ny maha tsy ara-dalàna azy, tsy misy ny fanambarana rataratasy any amin'ny fanjakana. Orinasa hatsangana tsikelikely amin'ny izakely ananana. Afa ena anao tompitenanao zany patron vatanao raha fiaina amin'izao iainantsika ankehitriny zany. Mety hoe andalo Chine zao ena nangana an'ity tsena ity? Eo amin'ny 6 millions eo. Dia FMG. Dia zay 6 millions FMG zay, ahoana fomba nahaforinao an'izay voly zay? Any asa taman'olona aho taloha misy folo taona ihany asa taman'olona zany. Ohatrany ahoana fomba nentinao ny vola nentinao eto manana zany entinao nanangana an'ity? Ny vola nentin-manana dia ny teo ampelantanako no ampitombondo kelikely to. Voalohany eto Madagasikara efa misy ankehitriny ny famatsim-bola ho an'ireo orinasa madinika eo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna hivitoerana mikarakara ireo orinasa eo amin'ny lafiny rehetra hidirana amin'ny ara-dalàna raha tsy mangaiky an'ny bankira eto Afrika sy maneran-tany misana ny lafiny ara-taratasy fananganana orinasa famatsim-bola hatramin'ny fifanakalozana amin'ny any ivelany. Vola mitetina 700 miliara ariary no entiny ity banky ity amatsiana orinasa ka anisan'izany ireo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna tolotra izay efa nahitam-boka tsota ny Maroc. Hitantsika hoe nandritra an'izay krizy izay ohatra betsaka ny olona very asa dia namorona zany zavatra atao aktivité na rafin'ny vatro zany na aktivité tena madinika izany. Dia izay zany mampiavaka an'ilay tolotra hoe ireny secteur informel ireny zany no vatsiana ahafahany mena famatsim-bola zany ahafahany mampivelatra ny aktivité. Ny ampitombo avy-roa na telo hoe ny vola ampihodinana ny toe-karena malagasy amin'ny alalan'ny famatsim-bola ireo orinasa io no tanjiny ity banky ity amin'ity taona ity ahafahana manokatra centre d'affaires hafa anakakezana trano ireo mpanjifa. Mahakasika kosa ny tontolo eo amin'ny fiarahamonina dia tsy mbola misy mangirana hatramin'izao fotoana izao ny fanadihadiana mahakasika ny rarabomba sy grenady ny fanesy teto an-drenivohitra. Rajaivina moa ny tantara dia amin'ny vanim-potoana aorianany fifidianana tahaka izao ano miseho sesilany ireny fahitana bomba sy grenady ireny tsy fantatra mazava moa ankehitriny ihany koa hoe inona ny marina sy ny fanadihadiana mahakasika azy ireny fanadihadiana eny Andrianara Johnson. 12 septambra 2024 grenady offensiva iray teo tsy azo tafo ambondrana no nahafatesana olona iray izay voalazan'ny gendarmerie-pirenena fa io maty io ihany no navanona ny fampiororona. Naratrana olona maro ity tranga ity. 4 janoary 2024 mbola grenady offensiva ihany no nampiasain'ireo mpampiororo. Mpiambina iray teo amin'ny tombo-dasantsy Andoharany fotsy no naratra mafy ary fiara fitaterana iray no nipitihan'ny potin'ny grenady. 17 febroary 2024 grenady offensiva trany no napetraka manoloana ny varavaran'ny fisasana tetsy Akorondrano. Omaly dia mbola nahitana izay tranga izay ihany saingy bomba artisanal no nampiasain'ireo mpampiororo. Tsy azo lavina intsony ny fisian'ny tambazotra mampiasa ireo fitaovam-piadiana ireo eto an-drenivohitra. Iza no ambadika izao raharaha izao. Raha ny filazan'ny mponina eto Antananarivo dia misy ambadika politika ireny tranga bomba sy grenady ireny. Saika amin'ny vanim-potoana aorian'ny fifidianana tahaka izao foana no miseho izany. Am'ilay mpitondra ambony familisa miaramizy zany mety avany le bomba no mivoaka na le misy le ny tena nakorotana le firenena zany tena marina. Maniry le olona nakorotana le firenena dia apoapoaka amin'ny bomba. Tsy faly amin'ilay firenena tondra lery maromaro-pianina. Zay dia zay mba izy tena hoe be dia be tsy faly amin'ny fitondrana amin'ny trano mitonga be dia be faly tena nakorotana fotsiny. Tena mahita zany ny filaminana mba andraina ndraikiny iariny vaoaka fa tena vaoaka ihany soatsarina amin'ilay izy. Teny aloha dia hita hoe famingampinganana an'ilay fitondrana ankehitriny. Zay mifahitako an'ireny. Atao hoe tsy atao hoe roa le izy. Zay mifahitako an'ireny. Mety entina nasoketana an'ilay fitondrana. Osy
dia manakorotana ny sain vahoaka ny fandikako an'ireny fitondrana bomba sy an'ireny zany entina andotona an'le fitondrana zay zany no ahafantarako an'le izy zay amin'le voka-pifidianana amin'ny voka teo zao ohatsy rankina amin'le mpitondra amin'izao zany tsy misy hatramin'izao fotoana izao ny fanazavana sy ny fanambarana ofisialy avy amin'ny mpitandron'ny filaminana mahakasika ny vokatra sy ny fanadihadiana momba azy ireny. Ny tranga bomba na grenady nefa tsy mitsaha mitombo. Tsy misy mazava amin'ny olona manara-baovao intsony ny toy ny raharaha tahaka ireny. Ny avy eo nivon'ny gendarmerie-pirenena rahateo tsy mamoaka tsonkevitra ofisialy fa ambangivangony fotsiny. Ny ato amin'ny gendarmerie ny ao amin'ny polisy pirenena dia tsy maintsy manao zay rapprochement zay ahafantarana hoe iza marina ny misy ty zavatra iza no mampanao ty zavatra ty iza no manao ty zavatra ty aiza ny toerana misy an'io fitaovam-piadiana io tsy ny grenady fotsiny fa ny na ny fitaovam-piadiana zay ampiasaina zany ao anatin'ny asa tanteraka andro manalina io ataontsika hoe mpitandro filaminana roa io ny gendarmerie sy ny polisy zay mifampifandray amin'ny ankety zay atao amingorana io ataontsika asa fampiororona io. Etsakilany tsy azo aparitaka manirina ny ainao manjery ny fanadihadiana ataon'ny mpitandron'ny filaminana androsoana sy ahitana ny marina. Na izany aza maharitra fotoana ela izany fanadihadiana zany ka mefara amin'ny fikatona ny fanadihadiana. Amin'izay fotoana izay dia tsy ahita-mbaliny avokoa ireo raharaha rehetra voatanisa tetsy ambony tahaka izay fandoseho tany aloha. Anisan'izany ny raharaha Ratsimandrava izay nikatona tamin'ny taona 2024 teo ny fanadihadiana mahakasika iny raharaha iny. Fisolokina sy fisandohana andraikitra voasambotry ny polisy eo anivon'ny sapana raha ivon'ny fanadihadiana manokana Itsyanosy ny alarobia fa 7 ny volana febroary tokony tamin'ny fitoralalina teny Sonerana namontana irasolonjatovo Frederika na itovo 73 taona. Mpisoloky raindany amin'ny resaka fanaovana viza eny amin'ny masovon'ny Frantsa etsy Ambatomena moa izy ity atao azalambo manomboka androany ihany koa ireo namany raha ny fanazavana fanadihadiana ary mahakasika izay. Nahazo loharanom-baovao ny polisy fa misy andian'olona maromaro miandry ireo olona angataka viza ka mety tsy ho afa-po amin'ny valin'ny fangatahany ao amin'ny ambassade de France etsy Ambatomena. Ny fomba ataon'izy ireo amin'izany moa dia alain'izy ireo ny pasiporan'ilay olona mangataka viza miaraka amin'ny sary tapaka roa ary vola 7 hetsy ariary farafahakeliny. Manome toky an'ireo olona solokiny ireo moa zany izy ireo fa afaka 3 andro dia ho azo ny pasiporan'izy ireo miaraka amin'ny viza. Ny fomba fandoavana ny vola dia alefan'izy ireo Airtel Money na Orange Money fa avance ihany no omena amin'ny fotoana voalohany ifankahita amin'ny rotota sady fotoana farany ifankahita amin'ny rotota. Ny aiky eloka nataony izy ary nilaza fa efa maro ny tratrany tamin'ny fisolokiny io. Marina fa alefan'ny positra amin'ny anarana sy adresin'ilay tompon'ny pasiporo ilay ny solokiny ireo taratasy noraisiny. Manentany ireo olona izay tratrany fisolokina toy ity ny polisy mba hanatony eny amin'ny service central des enquêtes spécialisées Itsyanosy mba hanamora ny fisamboran'ireo mpisolokina manontolo. Nidoboka ponja omaly ity lehilahy ity. Afa misy mihaza kosa ary misy mihinana nefa polisy anjaton'ireo karazana varika vaventy any amin'ny tapany atsinanan'ny Alan'ny Makira ao amin'ny oaly eo avokoa moa ny 17 isanjaton'ny ragidro eran'ny Madagasikara izay tsy hita raha tsy eto amintsika ihany. Tao anatin'ny 7 fotoana no nanao fanadihadiana ny amin'ny fomba iarovana ireo biby ireo ny avy amin'ny GERP ny Alan'ny Makira moa izay ahitana karazana gidro sy varika miisa 7. Rehefa hatrany amin'ny 7,7 alasy 3 hektara ny valanjava-boary Makira ary mivelatra amin'ny faritra Diana, Sava ary Analanjirofo. Isan'ny mampiavaka ity ala ity ny nahitana ny microcebus ilay karazana varika kely indrindra eran-tany. Misy karazan-gidro sy varika miisa 7 ao amin'ity faritra voaharo ity. Ahitana ponina mihoatra ny 5 alina ihany koa. Noho ny filan'ny ponina, misy amin'izy ireo no manimba ny ala, fa ao ihany koa ireo mihaza ny sasany amin'ireo varika lehibe mba atao sakafo. Lasibatra voalohany amin'izany ny sifaka. Misy ihany koa ireo mpihaza sasany no manondrana ireny karazam-biby ireny amin'ny faritra sasany ho an'ny trano fisakafoanana. Nisy mihitsy zany le fiazana tena masakra ho izy ary amin'ny sobika nanaovana viande fumée mihitsy le murien marobe anjatony maromaro zany ary nisy ary hotely tsy dia nahakasika ny faritra iny loatra moa zany fa taty amin'ny faritra taty Atsinanana taty Tsimotsimony Makira taty ary amin'iny faritra Moramanga iny moa ty Marmonga nisy mihitsy ny hotely
ny plany babakoto rivoriage sy ny plany sifaka misy zany na ondrana zany hoe ny hôtely no mitady an'le varika ho sakafo comme repas de luxe zany amin'le hôtely zay tena zava-doza ary tsy tokony atao raran'ny lalàna. Arenao a Madagasikara ireto karazan-gidro sy varika marobe ireto. Hatramin'izay tsy ampy ny fiarovana azy ireny. Ny 450 isanjaton'ny varika sy gidro eto amintsika dia arovana fatratra noho izy ireo efa andala-paharipahana. Hita ato amin'ny Alamakira ny 750 isanjaton'izy ireo. Efa nisy ary mbola itoy ny ezaka iarovana ny ala sy ireo biby ato amin'ity valan-javaboary ity. Tamin'ny voalohany, tamin'izay tonga tany voalohany dia tena maro tokoa ny karazana hoe fitandrahana ny varika na hoe ny sasy zany na ny fanaovana piégeage mialatsiny amin'ilay teny vahiny fa tena maro izy ireo. Tao anatin'izany nefa izay dia niezaka manao fanentanana ny fokon'olona zany mba tsy hanao an'izany fomba zay tsy dia tena mety loatra izany. Mba ho fiarovana ireo gidro sy varika ireo dia nitsangana ary niasa nanomboka tamin'ny taona 2012 ny tetikasa ZERP na ny groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar izay novatsian'ny fikambanana iraisam-pirenena MacArthur Foundation na vola. Naharitra 7 taona ny fiaraha-miasa ary omaly no nototosaina ny atrikasa famaranana ity tetikasa ity. Androany kosa no nototosaina ny fivorimben'izy ireo izay nandiniana ny hanohizana ny tetikasa no ny fahatsapan'izy ireo fa tsy ampy fa fanentanana amponina ny antoerana amin'ny fiarovana ny Alamakira. Vava makasika ny toetrany kosa dia io maraina io dia mbola mitoetra ary mitondra rotsakorana mahery ny 20 milimetatra any amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny nosy ilay andian-drahona matevina na ny zone de convergence intertropicale. Mbola mipetraka ihany koa ny loko manga fanairana ho an'ireo distrika any amin'ny faritra Diana, Sava, Sofia, Analanjorofo ary any amin'ny faritra atsinanana rehetra amin'ireo mety fotsahany ny tany na ihany koa ny fiakarany ranotampoka. Tsy misy fiatraikany moa eto Madagasikara intsony ilay cyclone Gito samy tsy isy fiatraikany ihany koa amin'ny toetrandro eto Antananarivo io andratsy io fanampanazavana. Voalohany aloha raha ny momba n'ilay rivo-doza Gito dia efa tamin'ny maraina teo izy tany amin'ny 10 kilometatra atsimo andrefan'ny Fokapony misy ny Fohibeny zany hoe tsy dia misy atahorana firy ny momba azy momba ny toetrany andro eto Madagasikara. Etsy andanin'izay nefany misy ilay andian-drahona matevina mitoetra ao avaratry ny nosy ao na ilay atao hoe ZCIT izay mandrafitra tanteraka ny mety toetrany andro amin'ny faritra avaratry ny nosy iny. Noho izany dia ho betsaka ny orana ny tapany avaratry ny nosy iny ary angaviana zany ny ponina any amin'ny tapany avaratry ny nosy Diana, Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Sofia, Betsiboka mba hapiatra ny fepetra momba ny loko manga. Momba ilay rivo-doza raha ny heriny miena mian-dalana zany ny heriny ary manao atsimo somary atsinanana zany ny fizorany zany hoe me manalavitra tanteraka ny Madagasikara fa tsy dia misy atahorana firy. Fa izay lazaiko izay hoe momba n'ilay andian-drahona na izay tsy teo avaratry ny nosy zany mila ho araha maso tanteraka satria hitondra orana betsaka amin'iny faritra avaratry ny nosy iny. Eo amin'ny tontolo nisidina nabakabaka kosa dia tery nisy aranam-piaramanidina eny Ivato raha ny fanazavana voaray avy amin'ny Taleny ny fitanterana nabakabaka na ny Air Madagasikara. Misy ny vinavina amindrana ny afikarakarana ny fanamboarana ny fiaramanidina eny Arivony Mamo izaka izay ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao miankina amin'ny fanjakana moa ny fanatanterahana izany. Fanampanazavana. Tokony misy activité na opération hafa zany atao any amin'ny faritra ivelany Ivato. Dia very koa raha misy olona maneritreritry amin'ny famoahana ny Arivony Mamo anaovana activité de maintenance aéronautique na activité na formation aéronautique dia efa tena zava-dehibe zay. Vita ihany koa moa manao any activité ana cargo any Arivony Mamo amin'ny vahoaka tsara ilay izy. Dia very koa fa tsara tokotra zany efa zany. Miteny hoe anaovana maintenance satria arakaraka izay sorotrasa apetraka ny fitondram-panjakana no manao an'izay zavatra zay. Fa everiko fa zany zavatra azo atao ao anatin'ny fotoana fo zany.
eo amin'ny vaovaon'ny kolotsaina dia tokony apetraka ny politika pirenena hahafahana mampiroborobo sy mampiasa ny teny reny raha ny zava-misy mantsy dia latsa-danja ny fampianarana ny teny malagasy na eo amin'ny sehatra ny fampianarana na ihany koa eo amin'ny sehatra ny asa raha eo amin'ny lafin'ny fampianarana izao ohatra dia tsy manana voambolana ampy ahafahana mampianatra ny taranja matematika isika eto Madagasikara raha nambarany profesora Remoranjevo lafiny ray ihany koa na dia efa mivelatra amin'ny sehatra maro samihafa aza ny fikarohana atao momba ny fandikana ireo teny vahiny amin'ny fiteny malagasy ireo mpandalina ny teny malagasy ihany koa no liana amin'ny fampiasana izany isan'ny tokony atao vaindohana raha araka izany ny fanentanana eny anivony ireo aino aman-jery samihafa sy ny famokarana ihany koa fandarana manokana momba ny teny malagasy amin'ny alalan'ny fikarakarana atrikasa amerenana indray moa ny asy ny teny malagasy no nanamariany ny akademia malagasy ny fankalazana ny andro resa-pirenena ho an'ny teny reny omaly ny teny dia salaminena rehetra mila fikolokoloana amin'ny fiainana andavanandro ohatra maika ohatra fotsiny raha ohatra ianao mijery ny entana amidy eto Madagasikara sy ny fanoron-dalana amin'ny fampiasana na ny petaka atao amin'ireny zavatra amidy reny dia tsy mampiasa teny malagasy matetika fa teny vahiny reny dia mampiasa ohatra fotsiny hoe raha ohatra ka adika teny malagasy daholo reny ka raisina fepetra fa tsy misy zavatra azo amidy eto mitsena eto Madagasikara raha tsy voasoratra amin'ny teny malagasy ny fanoron-dalana ny fampiasana sy ny fampanjariana andreny dia aza mananteny ianao fa ho iainan'ny olona andavanandro ny teny malagasy. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity dia ny vaovaon'ny mahaliana avy any ivelany tsy mitsaha mitombo ny hazakazaka amin'ny fahazahoana ny diplôma ny Guinness maneran-tany zava-bita miavaka fananana talenta tsy hitovizan'ny maro isan'andro moa dia miezaka ireo teratany avy amin'ny vazantany efatra ambamba ny fon'ny ekipan'ny Guinness azo antoka moa fa ireo teratany pakistanais misy hatrany amin'ny 7 sy 2 alina mahery reto no mbola tena nahavita loatra eto ny sainam-pirenena lehibe indrindra. Mpianatra pakistanais miisa 702 alina no indray milahatra mitondra baoritra roa loko fotsy sy maitso anomezana endrika ny sainam-pirenena. Nandritra ny minitra maro nijoro nampiseho izany sainam-pirenena izany ireto mpianatra maro be ireto. Mahavariana ny fandaminana sy ny fahaizan'ireto tanora analiny ireto mandrindra izao fihetsika izao. Miditra tsirairay maka ny toerany avy, toerana mazava tsara sy fantatra mialoha. Tsy fitadidiana kely dia animba ny lamina efa nomanina ambolany maro izao. Ny sainam-pirenena pakistanais rahateo izay misy ilay sarina volana miendrika tsinam-bolana sy kitana etsy amin'ny ilan'ny havanany. Tsy mora araka izany ny fandrindrana ireto tanora ireto fa mila fanomanana mialoha sy famerimberenana. Famerimberenana izay nataon'izy ireo ihany teto amin'ity kianja nasionaly ny hockey tao Lahore ity. Ireo ekipan'ny Guinness avy hatrany dia babo no sady ity sainam-pirenena ity ihany koa no zava-bita tsara indrindra raha oharina tamin'ny taon-dasa izay zareo Bangladesh no nahazo izany. Miisa 17% sy 702 alina ireo olona nandrafitra ny sainam-pirenena tamin'ny taona 13 Mahavariana nefa azo lazaina ihany hoe tsotra ny havitana izao zava-bita miavaka izao. Azo atao tsara indrindra moa fa raha ny vahoaka ny Antananarivo fotsiny dia efa mahatratra antapitrisany sady fialamboly ho an'ny mpianakavy ihany koa ny toy izao. Dia izay ihany koa no mamarina ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity tokolasy tokovavy ankasitrahana sy saorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray mame fotoana namony tenako ho amin'ny rahampitso araka izany. Asep Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao. Ataontsika tsy mena amin'ny tambra firenena mandroso ny fahadiovan'ny tanàna. Ny toky fitaka fa ny atao no hita. Ny fahazona rano fisotro madio sy fanadiovana no dingana voalohany ampandrosoana ny firenentsika. Vous êtes à la recherche d'une formation en coiffure et d'esthétique?
Vous souhaitez intégrer une école reconnue dans la profession? Excellence Beauté, créée et dirigée par Malalati. Formation assurée par une équipe de professeurs qualifiés, tant que pour la théorie que pour la pratique. Excellence Beauté, votre formation, une valeur sûre. FMG ny tiradira ny Kente Plus ny alatsinainy 20 febroary izao. Kente Plus ilay mitady soavaly 10 tonga voalohany. Ararao tiara fa 208 475 FMG ny tiradira ny Kente Plus ny alatsinainy 20 febroary izao. PMU Volabe.